Ivavaka isika toko. Midera ny anaranao zahay Andriamanitro. Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Ianao no manangona anay eto amin'ity toerana ity. Na dia manana programa zany olona tsirairay, dia amboniny zany ianao Tompo. Sy ny olona tsirairay ny tena mitondra tena eto, fa ianao no mitarika azy. Ianao no misilo ny diany. Ianao no mitari-dalana. Ianao no mitarika anay amin'izay mahavelona, amin'izay mampandroso, amin'izay mampazava. Indrehetra zahay, efa nandre ny teninao masina zahay. Efa norenesinao zany teninao zany tamin'ny vaky teny masina zay efa nambara novakina taminay mialoha. Ary efa norenesinao koa ny fiderana sy fankalazana ny anaranao tamin'ny alalan'ny tononkira. Tononkira panahy zany, sy tononkira ranofo no nambara na nohiraina fa tononkira panahy. Da io ny tsirairay zay tonga eto Tompo. Omeo zay tadiavin'ny tsirairay aminao. Mananjavatra mampanketaeta ny tsirairay. Mananjavatra irina ny fony tsirairay. Ka dia mangataka anao zahay Tompo mba hanokatra ny fo amin'ny mazava, hanokatra ny fo amin'izay mahavelona, amin'izay ananana aina. Da io ny isa tokatrano, isa nankohonana. Ianao no mahalala ny lalan'ny olona. Sy any olona ny lalakalehany, fa anao zany. Na lalana mideza zany, na lalana sarotra zany, na lalana atao manahirana zany, dia ianao no tena lalana Tompo. Ka ianao no mitari-dalana, ka ianao no mihazona anay. Fa raha sy ianao no mihazona anay dia very zahay. Ka dia mangataka anao Tompo mba hitari-dalana ny tsirairay avy. Henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen. Androany no alahady voalohany fiomanana mipasaka. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao, dia raha sika mahita izany toko araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara-masina araka ny Matio. Matio toko 4:20, 1:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio toko 4:20, 1:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa raha mahita izany dia mivarotra izao ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy, ka hampizaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia ho vonoina ary hasangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao zany Tompo, sy ho aminao tokoa zany. Fa izy nihodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, mankanesa hatoivoky ry Satana, fa hatafitroina amiko ianao. Satria sy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay amin'ny olona. Riray masonao, mana masinina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fiakaran'i Jesosy farany tany Jerosalema, miakatra isa-taonan'i Jerosalema Jesosy Tomposika. Izany fiakarana farany zany dia niafara tamin'ny fampizahiana sy fanameloana azy ho faty toy ny olona mavesa-keloka fahiny. Na dia zany aza, ny finoana dia mahatonga ansika hanondro ny fizalian'i Jesosy sy ny fahafatesana ho fizaliana sy fahafatesana sy amikeloka. Na dia tsy voalaza aza dia inoana fa notarihiny fanahy masina
ny mpianatry Jesosy ka nahalala tao amin'ny totalibeny Isaia 7:50 azonao vakina zany rehefa tonga any an-trano ianao tompoko. Ny totalibeny Isaia 7:50 dia manondro an Jesosy ho ilay marina mizaly. Araka ny Isaia 7:50 zany dia misy ny atao hoe mpanompon'ny tompo. Izy io dia mizaly indrindra. Nampizaly azy dia zao, nataon'ny tompo ny hatra taminy avokoa ny helosika rehetra. Na dia zany aza dia sy mba nanao rasy izy sady sy mba nisy fitaka teo am-bavany. Jesosy zany tompoko. Ankalazay isika fiangonana amin'izao fotoana zao ny fizaliana masina dia ny fizalian'i Jesosy Kristy ho fanavotana antsika taranak'olombelona mpanota. Isan'ireny ny tenako, isan'izany ny tenanao, isan'izany sika tsirairay avy sy sika rehetra. Sy mba misy olona ivelan'izany na tamin'ny lasa zany na tamin'ny ankehitriny na amin'ny hoavy. Raha ny fanoharana nataon'i Jesosy anankiray no heverina, misy fanoharana anankiray izay ho savoasika ihany zany. Rangahy anankiray izay nananjanaka 2 lahy dia ny lahy matoa sy ny faralahy. Jesosy dia sy mba tahaka n'ilay lahy matoa zay no tenen'ny rainy hoe andeha miasa ny tanim-boaloboka an'io dia sy nety izy nanda izy. Kanefa rehefa afaka kelikely dia naneniny izy ka nandeha ihany, lasa niasa izy. Rehefa avy eo dia nakany amin'ny faralahy ray lehilahy ka naniraka ny faralahy hiasa ny tany voaloboka. Nanaiky izy handeha ao, nefa rehefa avy eo dia sy nandeha akory izy. Sy mba tahaka an'ity faralahy ity koa Jesosy. Araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, zay no tendren'Andriamanitra ho fanavotana ny taranak'olombelona mpanota, ho fanavotana antsika, dia naniraka ny zanany Andriamanitra, naniraka ny zanany ny ray tao an-danitra mba hanatanteraka ny fanavotana ny taranak'olombelona mpanota. Nanaiky ny zanaka, nanaiky sy ny fepetra tamin'ny fanaovana feno no nanaiky ny zanaka izany teniny ray zany. Ka dia azo lazaina fa sady tsy tahaka ny faralahy izy no tsy tahaka ny lahy matoa, fa vatany vao nitenen'ny rainy izy dia nanaiky ary narahinasa ny fanekena nataony. Fanoavana feno zany fanekena nataony zany. Ny anarany zany zanaka zany rehefa tonga tety ambony tany dia natao hoe Jesosy no anarany. Paoly apôstôly nilaza azy ao amin'ny boky ny Filipiana, sy boky moa izy io fa taratasy epistily masina. Ao amin'ny Filipiana zany Paoly apôstôly milaza azy ka nanao hoe: aoka ho aminareo zao saina zao izy zay tao amin'ny Jesosy Kristy koa, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy dia sy mba natao ny zavatra ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo. Rehefa tonga olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo mihazo fizaliana. Izany Jesosy, izany no Jesosy tomposika, izany ary no mahatonga asika ilaza fa rehefa Jesosy no miteny hoe ho an'i Jerosalema hampizaliany loholona sy ny mpanoradalàna ary ny lohan'ny sorona, programan'Andriamanitra izany, programa-pamonjena zany. Ny fanavotana dia ao amin'ny fahalemen'i Jesosy.
ny fahalemen'i Jesosy dia fahalemena mahery, fahalemena mamonjy. Ina moa zany fahalemen'i Jesosy zany? Ny fizaliany, ny fahafatesany. Ny fizalian'i Jesosy ny fahafatesany no amonjenahy, amonjenanao tompoko. Raha sy nizaly Jesosy toy zany, raha namonjy tena izy ka namaly ireo fahavalony kapoka azy, dia tsy nisy hevitra ny amintsika. Ka dia tena fahalemem-panavotana ny fizalian'i Jesosy. Herim-pahalemena ny fahalemen'i Jesosy dia ny fahafatesany. Ny fahafatesany no amonjena antsika. Ka dia azo lazaina fa misy hery anankiroa ao amin'i Jesosy araka ny voalaza eto. Ny voalohany dia ny herin'ny fahalemeny, ny herin'ny fizaliany, ny herin'ny fahafatesany ho fanavotana antsika tompoko, ho fanavotana anao. Ny faharoa dia ny herin'ny fisanganany amin'ny maty. Sy zaka zany. Ny miaramila ny ambina ny fasana dia sy nahazaka azy ka toy ny maty, fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy nahafataritra azy. Eo anatrehan'izany dia ahoana ny mpianatra? Ny mpianatra dia tahaka asika koa, tahaka asika zao koa ny mpianatra. Rehefa nandre Petera hoe ho vonoina ny Jerosalema Jesosy, hampizaliana dia hoe hoe sanatry aminao zany. Zany hoe ity lehilahy ity sy ireo namany koa tahaka azy dia mbola misaina ny valy faty ihany izy, mbola misaina ny valy rahy ihany izy, mbola misaina ny nifisolo nify ihany izy, mbola misaina ny masolo ny maso ihany izy, mbola misaina ny rasolo ny rahy ihany izy. Zay no aizim-pitsinota zay. Aizim-pitsinota zany. Ny olona sasany dia milaza azy hoe lalàn'ny talion zany hono zany. Zany hoe nify solo nify, maso solo maso zany. Zava-doza zany. Raha izany no nataon'i Jesosy dia tsy nisy hevitra ny famonjena antsika tompoko. Ka dia Jesosy zany tamin'ny areta ny fizaliana tany anefitra, ny areta ny fakapanahy tany anefitra, ny areta ny tahamaina, ny areta ny kapoka. Ny soratra masina dia milaza azy ny amin'ny volotara torotoro sy ny lahin-jiro manetina. Ny volotara torotoro dia ny volotara dia hazo manahitahaka ny balalata ihany izy fa matanjaka kokoa. Ikapohana zany, torotoroina ny fanao azy dia ikapohana olona meloka tamin'ny fotoan'andro taloha. Ny olona meloka no kapohana tamin'izany dia namaly izy satria fatany fa ho faty izy, dia mamaly izy mandra-pahafatany. Tahaka an'izany koa raha misy ziro misy lopolopo ikapohana olona ao amin'ny selula dia mamaly ny olon-drasy, ny olona meloka tamin'izany fotoana zany, mamono ziro izy satria samy ho faty ihany izy. Jesosy tsy mba nanao tahaka an'izany. Tsy mba nivonoin'i Jesosy ny lahin-jary manitina, tsy mba notapahin'i Jesosy ny volotara torotoro. Izany no herin'ny fanavotana, izany no herin'ny famonjena antsika tokoa tompoko. Koa eto zany dia asan'Andriamanitra ny lazaina, asan'Andriamanitra no ambara fa izaly any Jerosalema Jesosy. Tsy mba asan'ny olona zany, asan'ny tompo zany, asa-pamonjena zany, asa-panavotana zany. Manaraka an'izany dia ambara fa Jesosy dia saro-piaro amin'ny asan'Andriamanitra. Masina ny asan'Andriamanitra, voatokana ny asan'Andriamanitra, natao hamonjena antsika taranak'olombelona-panota ny asan'Andriamanitra. Hitany fa babo ny asa rasy Petera sy ireo namany koa. Nahavoaka an'i Jesosy dia minia izy ireo ka nataony makany sativoko ry Satana. Tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay any olona. Famoahana dia minia zany tompoko, famoahana ny Satana zany. Ambara amin'izany fa
Jesosy no mpandresy, izy no mpandresy ny fahavalo. Ny fahavalo dia ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny Satana. Mpandresy Jesosy, minoa an' Jesosy, mihainoa an' Jesosy, manaraha azy mba hiomby mpandresena aminy koa. Inona ny heriny anteherany ireo mpianatry Jesosy ireo tamin'ny voalohany? Ny herin'ny tena, ny herin'ny nofo, ny herin'ny famaliana, ny heriny hoe tsy atao azy zany fa tsy maintsy ataoko an'izao izy. Tsy tena hery zany. Ny tena hery dia fampiasa-kery sy misy fanaparam-pahefana. Ny tena hery dia fampiasa-kery sy misy fanao mitratrevatreva. Sy mitratrevatreva zany olona tena mampiasa hery. Ka Petera sy ny namany dia ohatra mitratrevatreva ka izy ireo nanao hoe tiaro an' Jesosy. Tomina isika hampiasa ny tena hery. Ny tena hery dia amin'ny finoana. Ny tena hery dia amin'ny fihenona ny teny Jesosy. Ny tena hery dia fanarahana an' Jesosy. Fibanjinana izay ataony mba hianaransika koa. Ny hery tena izy dia ampiasaina na dia sy manapatra fahefana azy. Ampiasaina na dia sy mitratrevatreva zany olona. Dia hery tena hery tokoa zany. Henoy ny teny Jesosy. Ary raha ho Jesosy fa haina ho ansika zany. Voninahitra ny eko an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandratra izay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.